Notokana nandroany kosa ireo fotodrafitrasa vaovao eo anivon'ny sekoly fanabeazana fototra eny Avilo eny. Fotodrafitrasa izay nahitana efitrano 8 eo ihany koa ny trano famakiam-boky. Ny filoham-pirenena Rajaona Armampianina no tazana nanatrika izany fitokanana ny fotodrafitrasa izany. Tokony ho modely ny EPP Avilo izay vao navaozina ireo efitrano sekoly misy 8 ao aminy ary vao notolorana trano famakiam-boky vaovao ihany koa hoy ny filoham-pirenena Rajaona Armampianina raha tonga nitokana izany izy androany maraina. Notolorana W vaovao misy 100 ihany koa ity sekoly ity izay mitaiza mpianatra misy 5,700 amin'izao fotoana izao. Zany rehetrarehetra zany dia famporisiana anareo satria matoky izahay fa ianareo no anorina ity firenena ity rapitso ka tsy kely soroka izahay anampy anareo rakizy eto amin'ny EPP Avilo nefa dia anampy koa ny ankizy malagasy rehetra manerana Madagasikara satria matoky izahay fa rehefa anomana ny hoaviny ty firenena ity isika, anomana firenena vanina isika, manorina firenena vanina isika, manomboka izao dia ianareo no fotoky zany. Ny 100 n'ireo mpianatra eto amin'ny EPP Avilo no tsy misakafo mialohan'ny andehanany mianatra. Antony mahatonga ny filoham-pirenena napakevitra ihany koa ny ametrahana ny cantine scolaire eto an-toerana afaka herinandro vitsy. Nisy filazana teo hoe tokony ampina amin'ny cantine scolaire dia ampinay ary androany any dia efa andefa ny koba hainy zay omena anareo anampina. Fa tamin'ity fotoanandroany ity ihany koa no nararaotany misy ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary nanambarana fa dia eo andalam-pandiniana ny fametrahana ny programa vaovao ho an'ny fampianarana eto amintsika ny departementany amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny fikarakarana zany tsika ny fijerevana ny programa vaovao ho an'ny ministera ny fampianarana ray amanontolo miangavany amin'ny ambaratonga fototra tonga hatrany amin'ny terminal. Ino moa zany processus raha mitenitsika hoe programa vaovao tsy hoe amin'ity taona ity dia misy programa vaovao na amin'ny taona dia misy programa vaovao fa tsy maintsy jerevantsika zany ny programa mifanaraka amin'ny filatsika filan'ny firenena, mifanaraka amin'ny zavatra misy isaky ny faritra ary mifanaraka ihany koa amin'ny andrasan'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Ka dia tafiditra zany programa vaovao izany ny fijerevana ny teny entina mampianatra, ny fijerevana ny teny tokony fehezan'ny ankizy, ny fijerevana ny ireo matiera rehetra izay mifanaraka amin'ny zavatra ilaitsika. Ny taona 2027 moa no niforona ny EPP Avilo noho izay fanatsarana ny tanterana izay dia manantena ireo tompon'andraikitra fa dia hiatsara hatrany ny vokatra azon'ireo mpianatra.